izy ireo aloha dia tanora efa nisehatra teo anivon'ny tontolo ambanivohitra dia fanamafisana n'izay fahaiza-manao teo amin'ny tontolo ambanivohitra izay fa indrindrindrindra mirona eo amin'ny sehatra agroekôlôjia izay teknika entina iarovana sy hikajiana ny tontolo iainana sy ny natiora amin'izao fotoana izao hiadivana sy hisoroana ny fiovan'ny toetrandro izay tena olana lehibe eo amin'ny famokarana aty antsika amin'izao fotoana izao. Ny hany azonay atao centre de formation dia manara-maso mijery le atao hoe évaluation post formation, mijery izany hoe aiza ho aiza ny fampiaran'ireto reto tanora ireto ny sehatra ny zavatra mitandroviny teny nivon'ny sekoly izany. Fa nitosika ankoatran'izay dia iny angatana fiaraha-miasa hatrany amin'ireo tetikasa araka ny voalazan'ny madame le jirikabo teo hoe vonona ny ministera hampandray andraikitra an'ireo tanora ireo eo anivon'ny tetikasa toy ny défi sy ny projet izay misy eo anivon'ny ministera zany. Fa amin'ny centre de formation nay dia suivi évaluation post formation no ataonay arak'izay fahafahanay manao to. Ny antony manokana moa zany nanaovana azy ity dia fahatsapahana amin'izao fotoana ny amin'izay mipetraka zany dia hoe miamitombo ny mponina nefa ny manoloana an'izay fitombo ny mponina zay zany dia mitombotombo vavamina nefa ny tany tsy mety mitombo noho ny fivavahan'ny toetrandro zany hoe noana zany vahoaka noho ny fivavahan'ny toetrandro fahafatesan'ny tany izay maty dia ny resaka dégradation du sol dégradation du sol dia manoloana an'izay zavatra zay zany nampakevitra na hoe zavatra efa mianjady izy io eto amin'ny firenena sy eto amin'ny tany izay iainanay surtout amin'ny faritra atsimo iny zany resaka changement climatique amin'izao efa atao hoe efa mianjady vantana zany any amin'ireo tantsaha amin'ny resaka tsy fahampihan-tsakafo ilay izy.